ao amin'ny fanapahan-kevitra izay raisina ihany koa dia ny mpanolontsaina teknika no afaka ary tokony andraikiny izany no mijery hoe inona ny fiantraikan'ity zavatra raisiny ity an, mivantana rehefa mandray an'ity fanapahan-kevitra ity, tsy haiko ekônomika, sosialy, koltoraly, dia inona ny fiantraikan'izy ity an, ary raha ohatra ka tsisy fiantraikany mivantana io any amin'ny vahoaka na ny fidonan'ilay izy izany indrindra indrindra fa amin'ny lafiny hoe fahefana sy famariana toeran'ilay olona izay mpandray ny fanapahan-kevitra sy izy moa izany no lohan'ny vovonany adiny lohany an, dia inona ny mety fiantraikan'ity fanapahan-kevitra raisina ity an amin'ny ho avy. Tsy ho atsy afaka iray volana, enim-bolana, herintaona. Tokony mahatakatra an'izany ilay conseil teknika ary matetika koa tsika dia mahita hoe rehefa mandray fanapahan-kevitra ny departemanta iray ohatra dia ohatran'ny hoe ny anazy irery an no ataony ho zava-dehibe ny departemanta rehetra, kanefany an ny fanapahan-kevitra iray raisina ho an'ny conseil teknika dia intersectoriel, iraisan'ny ministera maro, misy ifandraisany amin'ny présidence, misy ifandraisany amin'ny primature.